Vlog anankiray manokana mihitsy ity androany ity. Androany Memorial Day. Fa firy moa androany? Firy moa ilay daty androany? Fa 17 ny volana May. Androany Memorial Day dia tsy miasa ny vadiko dia andeha ho any amin'ny plage izay. Memorial Day atao hoe andro fahatsiarovana ireo lasa, ireo maty izany izay namoy ny ainy ho an'ny firenena. Fa matetika izany tokony hoe ny ireo miaramila izany no tena marina, fa misy ihany koa ny havana mahatsiaro andreo havany izay efa nodimandry izany. Dia efa tany izay tamin'ny herintaona efa nasehoko anareo tao amin'ny Instagram ihany ilay sary, fa nasehoko anareo eto izany ilay misy zavatra kely, misy lantern festival izany androany androany hariva izay ho alehanay ho any amin'ny plage aloha izay izao dia rehefa avy eo izay dia tonga dia mijanona any mamonjy an'ilay lantern festival. Dia izay zany nasehoko anareo androany mahafinaritra be ilay izy sady mampihetsipò be, fa misy fampisehoana maromaro hawaiiana, fampisehoana hawaiiana maromaro izay tsy andoavam-bola mazava ho azy any amin'ny plage daholo izany rehetrarehetra izany. Somary hi baba somary malomaloka ny andro dia tsy dia tena mamay be loatra izany dia tsy maninona raha makany amin'ny plage. Hi! My name is Grandma. Hello, Rina Bella. How are you? Thank you. How old are you? 3. 3. Good job, my honey. Can I blow a kiss? Can you say bye-bye? Bye-bye. Bye-bye. Dia misy an'ity lanterne ity zany fampiasan'ny olona asiana soratra ilay izy fahatsiarovana an'ilay havana izay nodimandry. Tokony natao tamin'ny herintaona te hanao an'ilay izy fa tsy nahazo intsony, fa betsaka loatra ny olona mpividy, fa tamin'ny androany nanao extra mihitsy izany zareo satria betsaka ny olona tsy nahazo tamin'ny herintaona dia nahazo ny vadiko ny vadiko tany, fa nandeha niasa kely ihany ilay vadiko tamin'ny maraina dia rehefa avy eo izy nandeha naka ilay izy tany dia ito ilay izy asehoko anareo. Eto izany ilay arona Shinayo Lantern Festival, Hawaii, May River on Ocean. And then reto izany ilay zavatra ao anatiny. Misy an'ilay toromarika maromaro izany na ny tokony atao sy ny ohatr'izany dia ity ilay lantern misy an'ity izany ilay fiasiana anazy, dia ity ilay atao eo amboniny. Dia bito be dia be ny olona manisy soratra an'ity, asiako soratra izao ilay ity rehefa avy eo dia ho asehoko anareo ihany atao eo amboniny ohatran'izao izany ilay izy. Dia ny labozia ao anatiny misy toromarika eto sa tsisy? Labozia atao ao anatiny raha tsy diso ahako salovivety. Eny ohatr'izao izany ilay izy dia labozia izany atao eto dia izay dia mandeha sura fa ity mbany atoko mandeha makay tsy haiko, fa io izany ilay izy dia asehoko anareo ihany rehefa vita ilay izy fa ito izany ilay asiana soratra hoe any bebe, any dadabe sy ny ohatr'izany. Tsy te hitondra zavatra betsaka loatra dia reto fotsiny no entiko jus satria Rina Bella koa afaka misotro an'ireto. Rano izany reto no tena marina Gatorade, rano misy loko dia mitondra chips afaka mihinana an'ity koa Rina Bella dia afaka zaraina rehetra. Ataoko anatin'ity aron'ity fotsiny dia mitondra an'ity solona servieta Rina Bella. Mety hitondra servieta kely ihany satria sao dia mando loatra, fa izay fotsiny no entiko dia ity ilay arona atao ao ilay izy rehefa avy eo dia ity mipetrahanay
dia zay efa tafahomana loatra zay ilay vadiko sisa ny andrasana dia andeha izay dia asehoko anareo ny any an-dalana. Go press the button. Press the down button. You got it? Come on, let's go.
Shinyo-en is the officiant of Shinyo Lantern Floating Hawaii. That's not the reason for the ancient. Her Holiness Shinzo Ito wished to connect the word Shinyo with Lantern Floating Hawaii because Shinyo holds so much meaning. Shinyo is like a light that is in each and every one of us. The light is an innate loving kindness that we as human beings share through our thoughts and actions. When you show kindness to others, that's an example of Shinyo. When you honor the memory and the name of your family through positive actions, that's Shinyo. And when you love or feel love for someone, that also is an expression of Shinyo. By sharing that light of Shinyo with those around us, hopefully we can all contribute to a better understanding of each other, creating a more harmonious world. Last November, both the Honolulu City Council and Honolulu Mayor Kirk Caldwell formally acknowledged the impact. That, Baba? You see it? It's right over there, honey. Yeah. Not yet. Oh, drums. A drum. Yes, a drum. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom.
mijery dia manaraka indray.